Dia mitoy ny fanokevitra samihafa eo anatrehan'izay fitokonana samihafa ihany koa tanterahan'ireo mpanao fihetsiketsehana Namafisin'ny avy amin'ny ankolafy Zafy Albert fa ny samy malagasy ihany no tokony hifandinika ary hamahany olana misy eto amin'ny tanin'i Madagasikara Laharam-pahamehana hoy ramatoa Fanjalalaina Lazarre Ignace ny fampihavanam-pirenena izay heverin'ity ankolafy ity fa fototra iojoron'ny fifidianana tsy isian'ny romoromo aorianan'izany toy izao ny fanazavana. Ny dinika eo amin'ny samy malagasy ihany no vahaolana amin'ny famahana ny krizy misy amin'izao fotoana izao hoy Fanjalalaina Lazarre Ignace avy amin'ny ankolafy Zafy Albert. Nambaran'ity mpanao politika ity fa ilaina ny isian'ny fifanarahana eo amin'ny malagasy mialohan'ny hirosona amin'ny fifidianana. Ary mitazona hatrany ny isian'ny fampihavanam-pirenena eto Madagasikara ny ankolafy Zafy Albert. Raha ny fanazavana dia ny Dr Rtoa no mpitarika amin'izao fotoana izao. Vasa Zafy moa zany tavinan'ny nalasan'ny président Zafy iny dia automatique be zany raha monsieur Rtoa zao no mitarika azy izy zao lasa chef de file fa eo amin'ny aty amin'ny resaka mouvance zany no andremato ome Belgique dia eo koa moa manampy anazy dokotera Joseph. Eo amin'ny resaka toko NDD moa zany dia andremato manovezisy no mikarakara azy. Ny fandianana raha-pirenena zany dia tsisy akoatran'ny dialogue malagasy malagasy ihany. Tokony mifampiresaka daholo ny heverina rehetrarehetra dia izay mivoaka eo na gouvernement d'union nationale na inona fa tokony le dialogue aloha ny alohan'ny rehetrarehetra. Neny moa hitanao le réconciliation nationale iny ihany hoe aloha aloha miresaka dialogue satria tanontsika zao amin'izao fotoana zao le mahazo vana le fitokonana satria le syndicat rehetrarehetra amin'le misy foyer de tension zao lasa rejoindre an'le député 73 ka mba tsy isian'ny hoe tena fikatroana dia aloha manao dialogue malagasy dia izay mba tapaka eo dia mba eken'ny rehetra. Mikasika ny sosikevitra telo naroson'ny seny momba ny vanim-potoana anatotosana ny fifidianana filoham-pirenena dia manana ny ambarany ankolafy Zafy Albert. Les propositions seny hoe jusqu'amin'ny 31 mai fa tsy maintsy misy accord politique iny zany vao azo atao ka tokony zay mahatonga zany teny andao aloha anao le dialogue malagasy ny heverina rehetrarehetra rehefa mifanaraka amin'izay dia mety mandeha ho azy dia seny. Heverin'ny ankolafy Zafy Albert araka izany fa ny dinika eo amin'ny samy malagasy izay tokony voana amin'ny fifanarahana politika no isy mialohan'ny firosoana amin'ny fifidianana filoham-pirenena.